Manatra ny araba tokolasy toboko vavy amin'ity akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena ity sanam-panajana ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny tena votoatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena na ihany koa ny zava-nisy marina nandritra ny fahaleovan-tena no isan'ny entina amintsika ary amin'ity takariva ity eo ihany koa ny sehatra ny fampianarana ny fivalian'ny baccalauréat frantsay ary ny fotoanan'ny fanomezana ny andro fety dia noentina amintsika ihany koa ireo karazana fanomezana samihafa nataona fikambanana na ihany koa androm-panjakana tamin'ity andron-droany ity na nitanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny alalan'ny Antsotarobe ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana manazava ny makasika ny netovodiany antandrazana anatrika ny fankalazana ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona ny tenany araka izao tato-baovao entin'ny Marc Antoine Sirako Torson izao. Vonina ny ody ary manantena ny tonga eto Tandrazana anatrika amin'ny fetim-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny Tavataro-Bita amin'ny mpanao gazety ny tenany avy any Afrika Atsimo dia nanambara fa tsy mbola azo ny pasipaorony hatramin'izao ary nanambara ihany koa izy fa tsy mbola nahazo fahazon-dalana manokana avy amin'ny masoivo malagasy any Afrika Atsimo na dia efa nametraka fangatahana aza omaly. Fa manoloana izany toe-draharaha rehetra izany dia nanamafy filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa hanampy hatrany ny fitondrana misy ankehitriny ny tenany entiny indrindra mpandrosoana aingana Madagasikara. Sahirana amin'ny firenena hoy izy ary tsy mitsahatra ny hanampy ny fitondrana izy na eo amin'ny lafiny ara-diplomatika na eo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Notsindrin'ny filoha teo aloha ihany koa ny tokony isian'ny firaisan-kina sy ny fanomezan-tanany samy malagasy ahafahana mampandroso ny firenena. Nanambara ihany koa ny filoha teo aloha fa vonina niavana amin'ny filoha antetezamita teo aloha Andry Rajoelina ny tenany ary notsipihany fa ilaina amin'ny fiara-miasan'ny FFKM sy ny FFM ahafahana manatanteraka ny fampihavanana. Eo amin'ny resaka administratif sy ny resaka ara-teknika dia tokony miasa miaraka amin'ireo FFM koa izy satria ny FFM miasa miaraka amin'izay no voalany ao anatin'ny tongotr'olona na federoatra dia tokony miasa miaraka izany izy ireo. Dia maniry aho ary manantena daholo ny international misy ny fiara-miasa miaraka amin'ireo ilay société sy fikambanana maro samihafa ka ny FFKM no tsy maintsy médiateur manao fitariana izy zany ny leadership izy zany manana leadership fitariana ny fampifanam-pirenena fa mbola verika aminareo indray verika aminareo mpanao gazety sy vaoaka malagasy sy misy mihitsy fifampatokisana eo anaty andreo mpamaty voly raisam-pirenena sy ny firenena lehibe raha tsisy io réconciliation io.
raha tsisy fampiavaram-pirenena tena tsisy malala zany ary mba fantatra zany matongo teny. Tsy adin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny rary fetim-pirenena sambatra ho an'ny vahoaka malagasy ary nampatsiahany tokony isian'ny firaisan-kina amin'ny malagasy.